Toy izao indray ariavana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Hafa ny mandray tenin'ny tompo. Araka ny voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko fahavalo andiny fahaefatra ambin'ny folo vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary noho ny renin'ny apôstôly tany Jerosalema fa Samaria efa nandray tenin'Andriamanitra dia naneraka ny Petera sy Jaona izy akany aminy. Siny mandray ny fanahy masina. Araka ny voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko fahavalo andiny faha-dimy ambin'ny folo vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe noho ny tafidina tany izy roalahy dia nivavaka ho an'ny olona mba handraisany fanahy masina. Rehefa feno fanahy mantsy dia manahery ijoro vavolombelon'i Kristy araka ny voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko voalohany andiny fahavalo vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa azo ery ianareo amin'ny ilatsarany fanahy masina aminareo ary vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Fantaro marina raha hoe izy ianao mandrapiona tompoko.